Muriel Rason-Andriamaro ny anarako pirotsaka tsitrapo aho ao amin'ny fikambanana Madagasikara Alzheimer Masoandro Mody amin'ny mampiandraikitra ny serasera dia niaraka amintsika androany moa zany voalohany indrindra dia i docteur Arson Andrianaina izay voalohany indrindra angamba isaorana be dia be mihitsy amin'ny anaran'ny fikambanana moa zany fisaorana izany no atitra terneto satria izy dia tsy misalasala mihitsy amin'izany hoe fiara-miasa zany ao anatin'ny fampahafantarana ny atao hoe aretina Alzheimer ary ny tena isaorana anazy be dia be dia izy tsy dia tena hoe ilay manoro mampiseho zavatra be dia be fa ilay fifanakalozana ny tena zava-dehibe aminy dia izay moa no mahadinroana izy ity androany mba ahafahany rehetra mandray anjara dia manantena ny hoe andraisanareo rehetra anjara moa satria mahatonareo ny soratra anarana dia mety maromaro ihany angamba ny fanontaniana dia amin'ny fandaminana kely fotsiny izany mazavainay ao atomboka aloha amin'ny docteur Arson izay efa hitanareo tany amin'ny fandaminana moa fa hanolotra amin'ny lafiny ara-medikaly izy. Rehefa avy eo indray hiditra ao amin'ny resaka ara-tsosialy sy ny asa ataon'ny fikambanana dia any amin'ny farantsika mametraka ny fanontaniana dia ezahantsika azo atao daholo hoe manangan-tanana satria misy an'ilay fonction afaka hoe manangana tanana kely iny atao amin'ny Zoom afaka koa tsika mametraka fanontaniana ao anatin'ny inona moa zany ao amin'ny chat ozy ny vahiny dia aza misalasala na ohatra hoe misy fanontaniana mialoha efa tianareo alefa dia ahafahanay hoe mandinika iza no vakiana mialoha dia mihaino finaritra sy mijery finaritra tompoko dia omeko ny docteur Arson ary ny fitenenana misaotra tompoko. Azafady docteur, mbola tsy activé le micro. Azafady. Ok. Zay. Azafady misaotra anao Madame Rason manome ny fitenenana. Dia manararaotra aloha miaraba. Antsika rehetra zany toa maromaro ihany angamba ny ianareo zao raha ny fahafantarako azy no misoratra anarana ka hafaliana lehibe ho an'ny tenako ny mifandray mivantana aminareo atao amin'ity fahitalavitra ity. Izao indray moa zany ny teknôlôjia vaovao ka ianarantsika dia ampiarintsika zava-dehibe zany eo amin'ny andro andavanandro sy eo amin'ny fampianarana sy fifanankalozan-kevitra. Nataoko adidy lehibe ny mandray anjara amin'ny fifandraisana ohatran'izao satria amiko matoa manana ny fahaizana izay nianarana sy nanampiany ray aman-dreny ary nandahanana tany ampita dia tsara dia tsara ny mba mizara an'izany mba mampafantatra ny olona ary indrindrindrindra ny mpiray tanindrazana ny aretina indrindrindrindra toy izao Alzheimer izay resahantsika androany izao. Noho izany fifaliana lehibe ho hatrany hatrany ny mifanampy amin'ny ONG Alzheimer Madagasikara izay miezaka dia miezaka mihitsy tsy matory andro tsy matory alina mampafantatra n'io aretina io izay mbola tsy fantatritsika malagasy kanefa efa mihabetsaka dia mihabetsaka tokoa ka hiresaka momba an'izay tsika fa raha ohatra ka dinihana tokoa manko dia eo amin'ny 10 tapitrisa eo ny resaka démence ohatra ka ao anatin'izany ny Alzheimer manerana ny tany. Ny Alzheimer izay misy 5-30 tapitrisa amin'izao fotoan'izao eran'izao tontolo izao ka aretina izay tsy fantatry ny olona loatra noho ny mbola tsy fieritreretana azy loatra eto amintsika kanefa zava-dehibe mihitsy amin'izao fotoan'izao ny mahafantatra momba an'izany aretina izany satria isaky ny 3 segondra dia misy olona voan'ny Alzheimer manerana an'ity tany ity. Be dia be zany angamba raha jerentsika amin'izany fotsiny. Raha hiditra amin'ny atao hoe famaritanitsika dia azo atao tsotsotra izay mba hahafantarantsika tsirairay azy avy. Ny Alzheimer zany raha ohatra ka atao tsotsotra dia
miatomboka amin'ny fahasimban'ny selan'ny atidoha amin'ny faritra anankiray. Rehefa avy eo izy iny dia miparitaka tsikelikely mandritra ny taona maro amin'ny faritra hafa. Voalaza fa rehefa eo amin'ny 900 eo ny sela simba, satria miamaty mihitsy azy reny sela reny rehefa miena tsikelikely ny kalitaony zany sy ny fomba fiasany dia miafara amin'ny fahafatesana ilay sela. Dia rehefa feno 900 izany fahafatesan'ny sela zany amin'ny faritra anankiray amin'ny loha dia manomboka hitantsika aty ivelany ny zava-pitranga eo amin'ilay olona. Dia eo zany mety ahitana ohatra ny zavatra hita hoe ny tsy fitadidiavana, ny tsy fahafahana mieritreritra toy ny olona rehetra na mandinika na koa hoe mifanakalo hevitra amin'ny olona hafa. Nefa mety ho tonga hatrany amin'ny tsy fahafahana manetsika ratsana, tsy fahafahana mampiasa ny taovam-pifandraisana toy ny maso zany, toy ny sofiny zany, eny hatrany amin'ny vava amin'ny teny aza. Hitantsika amin'izany fa zava-dehibe mihitsy zany ny vokatra izay aretina Alzheimer izay. Mba ahafahantsika angamba manazava tsara ny fisehoany zany sy ny zavatra misy eo amin'ny atidoha indrindra indrindra dia nanao sary, nitondra sary aho zany ho atoro anareo. Ka mba angatahako zany Madame Rason nametraka ny sary voalohany mba ahafahantsika manazava tsara zany an'izay zavatra izay satria sarotra raha ohatra ka hoe eo amin'ilay fienoana azy fotsiny ilay sary manaraka azafady. Raha henoina fotsiny amin'izao ilay izy zany dia mety ho sarotra fa aleo ho azavaina tsotsotra dia ho azonareo ilay izy. Inona ny dikan'ity sary ity? Raha ohatra zany ka dinihana ny atidoha zany no mibaiko ny vatana iray manontolo. Hatrany amin'ny taova izany, raha hitantsika zany ny eto amin'ny sary hatramin'ny taova ka hatrany amin'ny ozatra rehetrarehetra zany miparitaka eran'ny vatantsika tsirairay avy mandeha amin'iny tsoka be iny zany le ampovoany io dia makany amin'ny ratsana, makany amin'ny taova araka ny teniko teo sy makany amin'ny apahan'ny vatana iray manontolo. Ny atidoha daholo zany no mibaiko an'ireo taova sy ratsambatana sy faritra maro amin'ny vatana. Raha ohatra zany ka te hanetsika ny tanako ahako dia avy any amin'ny atidoha no mibaiko. Raha hiteny ny vavako dia avy any amin'ny atidoha no mibaiko. Raha mitepy io fo koa dia avy any amin'ny atidoha koa no mibaiko. Ny avokavoka izay miaina dia ohatran'izay ihany koa. Mazava angambany fa zava-dehibe mihitsy zany ny andraikitra sy ny asan'ny atidohantsika ka misy faritra kely anankiray ao amin'ny atidoha misahana faritra anankiray amin'ny vatantsika sy ny taovantsika. Raha misy zany ny olana amin'izay faritra eny amin'ny atidoha izay dia misy zany ny fiantraikan'izay aty amin'ny vatantsika na ny taova izay andreketany. Alefantsika angamba ny sary manaraka mba ahafahanareo mahatsapa bebe kokoa an'izany fiasan'ny atidoha zany dia ho jerentsika ange ny toerana anankiray eo amin'ny atidoha le miloko maitsomaitso io raha hitanareo loko maitsomaitso eo ampovoany io dia io zany no mibaiko. Io no mibaiko ny resaka ohatra hoe aramotera, zany hoe ny fihetsiky ny ratsambatana zany ary hitantsika amin'ilay sary amin'ny ankavanana ny fomba fisahan'ny atidoha an'izay toerana tiana hetsika zany aty amin'ny vatan'izay. Hitantsika zany fa ny tarehy zany dia lehibebe kokoa ny faritra mibaiko azy. Ny tongotra zany kelikely kokoa. Ny tanana zany lehibe, ny vava anisan'ny lehibe ihany koa. Izay zany no ahafahana milaza hoe ny atidohantsika dia zava-dehibe mihitsy eo amin'ny fibaikoana ny tenantsika
iray manontolo. Atorontsika indray ary ny sary manaraka. Eto zany dia tsoriko izany fa ataoko tsotra dia tsotra ny fanazavana mba ahafahan'ny tsirairay mahafantatra an'ilay izy mahazo an'ilay fanazavana. Atao manokana mihitsiny raha ohatra ka sanatria hoe misy dokotera aminareo na sage-femme tsy miantraika aminareo angamba ilay fanazavana fa natao ho an'ny saramaben'olona mba hahatsotsotra ny zavatra izay ataontsika. Raha dinihana zao ty sary anankiroa ty ka jerena tamin'ny atao hoe IRM fonctionnel de diffusion, zany hoe misy ohatran'ny scanner zany na fizahana zany ohatran'ny radio zay tena raitra dia raitra ahafahana mandoko ny reo selan'ny atidoha miainga avy any amin'ny fotony zany makaty midina aty amin'ny tsokabe. Dia hitanareo reo miloko be dia be reo zany ny atao hoe selan'ny atidoha na le rambon'le selan'ny atidoha zay ho atoroko anareo rehefa avy eo. Satria tsara ho fantatra fa ny selan'ny atidoha dia misy hatramin'ny 100 miliara ny isany. Zany hoe be dia be dia be dia be mihitsy zany. Ary ny sela anankiray eo amin'ny atidoha dia mifampitohy amina sela hafa 10,000 zany hoe 10,000 zany ny filazan'izany. Zany hoe ny sela anankiray zany dia mifanotrona amin'ny sela maro hafa be dia be. Dia ireo sela ireo zany no mitondra izay baiko ataon'ny atidohantsika makaty amin'ny vatantsika rehetrarehetra ray manontolo. Alefantsika angamba ny sary manaraka. Azafady tompoko. Ohatrohatran'izao zany atao amin'ny ankavanana ilay lalana toy ny hoe lalan'ilay sela teo zany sy ny rambony zay mifandray zany. Dia hitantsika atao amin'ny ankavanana ny sarin'ny sela anankiroa izay mifampitohy sy ny fomba fitohizan'ireo sela ireo. Dia inona ary no zavatra mitranga raha ohatra ka misy fahavoazana zany ny sela. Ny sela zany ny selan'ny atidoha dia tsara ny mampahalala fa raha ohatra tsika manao zavatra anankiray, ohatra ny ankizintsika zany ny zanakitsika na tsika tamin'ny mbola kely mianatra mamaky teny, dia ireo sela ireo no mitondra izay vaovao zay na izay information zay ohatrany hoe ny anarantsika mamaky teny. Raha mianatra teny indray zany ataontsika hoe manao ahoana tompoko, dia ireo sela ireo amin'ny toerana misy ny fitadidiana no manao ny enregistrement zany na mandray an'ilay zavatra ataontsika ka mamadika azy rehefa avy eo mba ahafahantsika mampiasa azy amin'ny fitenenana na amin'ny fanoratana na amin'ny zavatra hafa. Ilaina dia ilaina zany ny sela tsirairay avy. Tsara nefa ny mahalala fa rehefa mialehibe itsika mandroso taona dia miena ny isan'ny sela. Manomboka amin'ny 10 taona ozy ny mpiaroka dia efa manomboka miena tsikelikely ny isan'ny sela. Dia rehefa miena izay isan'ny sela izay dia tsy hoe miena akory ny fahaizantsika fa raha ohatra ka haitsika ny mampiasa ny saitsika, haitsika ny mampiasa ny taovam-pifandraisana maro isan-karazany dia afaka mamorona sela hafa na mampiaraka amin'ny sela hafa ny information zany na ny zavatra izay nianarantsika ka tsy very akory ireny zavatra ireny. Alefantsika angambany ary ny sary manaraka. Dia rehefa miena ny isan'ny sela tsy mampaninona hoy itsika teo fa mbola afaka mianatra ihany tsika, afaka miasa ihany tsika, afaka manao ny adidy sy ny andraikitra isan-karazany. Fa kosa amin'ny maladie d'Alzheimer zany
ny aretina Alzheimer dia misy zavatra anankitelo no azo singanina. Ataoko tsotra dia tsotra ny fanazavana mba hatsapany ny tsirairay avy. Ny voalohany indrindra dia misy zavatra manohana zany eo amin'ilay hitantsika ohatran'ny volomparasy io mivangongo eo amin'ilay elanelan'ilay sela anankiroa mifandray. Mivangongo zany ireo karazana protéine ireo zany izay ohatran'ny hoe fakon'ny atidoha sy zavatra izay tsy ilainy vao miforona mivangongo zany eo amin'ny elanelan'ireo sela ireo ray izay. Faharoan'izay amin'ilay fitondrana n'ilay hery elektrika, ilay fantsina zany hitantsika maitsomaitso lavalava iny miasimba ihany koa iny satria lasa miparitaka zany ilay sela kely bitika manorina an'iny fantsina iny, dia miova koa zany ny fandehan'ny herijika zany ny hery elektrika anatin'iny fantsina mampifandray ny sela anankiroa iny. Tsara ny mahalala fa ny fahanganam-pandehan'ny hery elektrika izay mandeha amin'iny fantsina iny dia mahatratratra any amin'ny 100 metatra isaky ny segondra. Fa raha mandeha noho ny fiarakodia mandeha indrindra eran'izao tontolo izao zany, 100 metatra isaky ny segondra ny vitan'iny hery elektrika iny. Dia zay zany mahaingana poto izay zany dia tonga any amin'ny tanantsika, mibaiko avy any amin'ny atidoha ka manetsika ny tanantsika tsika ohatra. Toy izay ihany koa aingana dia aingana ny baiko avy any amin'ny atidoha mampijery ny masontsika gauche na droite, atsimo na avaratra, atsinanana na andrefana arakaraka izay ilaitsika sy ny zavatra izay kendrentsika amin'ny fiainana andavanandro. Ka azontsika tsaina zany fa raha ohatra ka misy fahasombana iny fantsina iny dia miaina aloha ny kalitao, dia rehefa avy eo tsy miasa intsony mihitsy aza ka tsy tanteraka, tsy tonga zany ilay baiko. Fahatelo, misy koa eo amin'ilay sela kely maitsomaitso hitantsika eo ambonindreo hoe cellule microgliale ny filazany azy eo, ireo indray no sela mihinana ny fako ao anatin'ny atidoha. Izany hoe ireo zany no tokony maka an'ireny zavatra miparitaka ireny ao anatin'ny atidoha tsikelikely dia manary azy any amin'ny lalan-drà dia very any amin'ny fivoahana zany na any amin'ny fivalanan-drano sy ny sisa sy ny sisa. Ka hitantsika amin'izany fa ireo sela ireo koa dia tena ilaina fa rehefa voa ireo satria betsaka ny zavatra izay manelingelina ny fiasany dia tsy tanteraka ny fandiovana ny atidohantsika. Izany dia miasa indrindra tonga dia hazavaiko eto amin'ny tsika matory. Rehefa amin'ny torimaso zany no tena miasa ny fandiovana ny atidohantsika. Zay zany no azo ilazana ny fomba fiasan'ny atidohantsika. Ngamba mazava amintsika zany fa raha ohatra ka misy olana eo amin'ny fiasan'ny selan'ny atidoha, averiko indray eo amin'ny 900 eo amin'ny faritra anankiray, dia mandomboka misy fiantraikany amin'ny zavatra izay hita aty ivelany zany ny zava-mitranga. Ho ataontsika ny sary manaraka. Azafady tompoko. Ity sary ity dia nameko anareo manokana mba hahafantaranareo hoe ohatry ny ahoana zany ny hitanay dokotera rehefa misy zany ny tsy fihetezana ao amin'ny sarin'ny atidoha. Any ampitany, mampalahelo fa mbola tsy misy eto amintsika, dia misy fitaovana anankiray ngezabe ohatra ny hitantsika io mitsofoka ao anatiny ao ilay olona, mitovitovy amin'ny scanner ihany izy fa tena harifomba, dia tsondromina zany ilay olona hisy zavatra radioaktifa zany
Zany hoe isy marika zany amin'ny selamena ny globule rouge zany amin'ny rà. Dia iny selamena iny mandeha any amin'ny atidoha moa mazava ho azy. Tsara ny mampahalala fa 20% ny herijika ilaitsika amin'ny resaka oxygène zany no tadiavin'ny atidohantsika. Zay zany ny hitantsika ao anatin'ny rà makany amin'ny atidoha. Zany hoe raha oharina amin'ny lanjan'ny atidoha, izay 2% fotsiny ny lanjan'ny olombelona anankiray, nefa 20% zao toy be zao ny oxygène ampiasainy na ny glucose ampiasainy indrindrindrindra satria ny siramamy zany ny tena hery entin'ny miasa isan'andro isan'andro aman'alina. Satria ny atidoha ihany no tao fa miasa tsy akijanona eo amin'ny vatantsika. Ny kibo izay mandevikanina dia tsy miasa amin'ny alina ohatra. Ny tongotrintsika moa sy ny tanantsika dia misy fotoana tena tsy mihetsika mihitsy amin'ny alina. Fa ny atidohantsika dia miasa andro aman'alina. Dia 20% ny herijika ilain'ny atidoha, 20% ny herijika ny vatana mantsy no ampiasain'ny atidoha. Raha jerentsika ilay sary eto amin'ny ankavanana dia hitantsika ny olona izay atao hoe tsy marary ny aretina Alzheimer mifaritra menamena ny toerana maro amin'ny atidoha. Hitantsika angamba eo amin'ny ankavia. Eo amin'ny ankavanana kosa ny olona voan'ny aretina Alzheimer rehefa mihoatra an'ilay 80% zany amin'ity angamba efa ataontsika hoe efa 70% ny faritra satria efa faritra maro ny voa dia hita fa mena dia mena ilay loko menamena. Tsy voafaritra ilay sela mena na ny hémoglobine zany izay nasiana n'ilay fanafody tokony handoko an'ilay atidoha zany ny atidohantsika eo. Satria efa misy maty zany ny selan'ilay olombelona any amin'ny atidoha zany. Dia noho izay zavatra izay zany dia misy apahan'ny atidoha izay tsy manao ny asany intsony. Zany zany ny entintsika mampahafantatra hoe ahoana ny fomba fiasan'ny atidoha, ahoana ny fiantraikany raha ohatra misy olana eo amin'ny fiasan'ny atidoha toy n'izay hita amin'ny aretina Alzheimer. Zao kosa tsika dia hiditra amin'ny sary manaraka hoe inona ary no fitrangan'izany zavatra zany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Nampiasaiko ity sarin'ny ONG Alzheimer ity malagasy satria hitako fa malaza ny tena fototry ny aretina Alzheimer. Raha hitantsika amin'ilay sary voalohany dia hoe eo amin'ny resaka fitadidiana. Maninona moa no matetika dia matetika ny resaka fitadidiana no voakasika voalohany. Ny antony dia satria ny fitadidiana zany dia tsy miankina amina toerana iray ao amin'ny atidoha. Satria rehefa ohatra tsika hitadidy dia voalohany indrindra ataontsika hoe ny masontsika angamba no mijery zavatra aloha. Dia iny zany dia efa misy zavatra anankiray miasa ny selan'ny atidoha misahana ny maso. Faharoan'izay dia misy koa ny sela amin'ny fitadidiana isan-karazany. Tsorika aminareo zany fa misy karazany maro ny fitadidiana. Anisan'ny zavatra izay tiako asongadina dia ny fitadidiana ny anarana ohatra zany. Na anaran'olona zany na koa hoe anarana biby zany. Raha mieritreritra tsika izao iza ny malala hoe tamin'ny taona firy nianatra an'izany hoe liona zany. Tsy tadidy fa fantatra fotsiny hoe nianatra an'izany resaka liona zany tamin'ny mbola kely dia tadidiko hatramin'izao raha vao mahita sary dia hoe io liona. Zay zany no karazana fitadidiana anankiray. Ohatra ihany koa eo amin'ny resaka hoe fitadidiana anarana fianarana zany raha mijery boky tsika na mianatra lesona ao anatin'izay ihany koa. Karazana fitadidiana ihany koa ny hoe fivoizana bisikileta ohatra. Nianatra namoy bisikileta tsika
samy sahirana tamin'ny mbola kely. Sahirana mihitsy satria mianjera, miarina, manindry frein, manodina n'ilay pédale, sahirana dia sahirana fa rehefa haitsika ilay izy. Tsy ilaina eritreretina intsony fa tonga dia tadidy. Ankoatran'izay koa, misy ny fitadidiana datin'andro zany na toerana zany na raha ohatra tsika miala ohatranontsika dia tonga soamantsara amin'ny toerana izay alentsika nefa tsy nieritreritra akory hoe aiza sy aiza daholo moa ny lalana, eto misy stopy, eto misy bus, eto tsika miakatra dia ny tongotra ankaviana no ampidirina sa ny tongotra ankavanana. Zany zavatra zany misy fitadidiana daholo. Noho izany dia fantaritsika tsara fa zava-dehibe ny fitadidiana raha misy fanontaniana momba an'izay rehefa avy eo dia afaka hidirantsika lalindalina fa toerana maro ao anatin'ny atidoha no misahana ny fitadidiana ka tsy mahagaga raha ohatra ka anisan'ny toerana izay fahafahana izay voa mieloha amin'ny resaka Alzheimer zany ny resaka fitadidiana. Ny faharoa indray dia hoe sahirana amin'ny zavatra efa mahazatra. Io zany mitovitovy amin'ilay lazaintsika teo. Raha ohatra ianao izao mitondra fiarakodia dia efa hainao tsara hoe mampiditra vitesy ahako, manindry accélérateur ahako, manindry frein. Ho an'ny olona tratran'ny Alzheimer rehefa mandroso elaela io aretina io dia mifangaro ireo zavatra ireo. Mety ny volant aloha ny ahodiny izay izy vao hamelona an'ilay tomobile. Karazany ohatran'izay zany ny zavatra mety mitranga. Eo zany dia ny zavatra hita koa dia misy olona zany mampirina ny entany dia tsy hitany ny anasiany azy fa adininy satria tsy tadidiny intsony hoe aiza ny mamola clé, aiza ny placard zany sy ny sisa sy ny sisa. Ilay fahatelo indray, sahirana mamoaka ny teny tia-kambara. Io zany dia mifandray amin'ilay zavatra nianarana tany aloha ihany koa no tsy hay zany ny mamoaka azy intsony ao anatin'ny resaka fanadinoana ihany zany io zavatra io na koa ao anatin'ny fitenenana. Hitantsika tamin'ilay sary voalohany zany fa ao amin'ny atidohantsika dia misy toerana iray misahana fibaikoana taova iray. Ny fibaikoana ny vava zany dia misy toerana anankiray manokana. Fibaikoana ny zavatra ho tenenina misy toerana iray manokana. Ka rehefa ohatra ireny toerana ireny no misy olana eo amin'ny selany dia mazava ho azy tsy haintsika intsony zany na ohatra hoe manokatra an'ilay vava iny na ilay zavatra tenenina no misy olana. Jerentsika ilay fahaefatra. Tsy mahalala fotoana ary voany tamberi-tany. Zay zany ilay atao hoe confusion amin'ny teny vahiny. Eo zany dia tadidiana tsara fa ao anatin'ny atidohantsika ao dia misy toerana manokana izay misahana ny atao hoe orientation na fahatsiarovana ny toerana izay misy atsika sy ny toerana izay nilalovantsika. Dia raha ohatra ka misy fahavoazana zany ny sela ao amin'io toerana ao amin'ny atidoha io dia mazava ho azy misy fiantraikany zany eo amin'ny fiainantsika andavanandro zany izay. Eo zany ny zavatra tena ho tsipiantsika ary mino fa angamba mety misy fanontaniana mifandraika amin'io rehefa avy eo. Fahadimy, sady mamaky ihany miaina ny fiaizana mandanjalanja sy ny fahaizana mitsara. Ny tsara ho fantarina dia aty amin'ny androntsika aty no misy ny toerana mandanjalanja, mihevitra, manapa-kevitra sy mandiny tena. Rehefa misy olana ny sela mihoatra ny an'ny polisy anjato averiko ihany ilay izy satria zava-dehibe zay eo amin'ny toerana io dia hitantsika fa manana olana ilay olona eo amin'ny ara-tsaina. Eo zany ilay tena filaza mihitsy hoe aretina ara-tsaina satria ao zany no mikarakara an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Io faritra io zany no misahana an'izay rehetrarehetra izay. Fahaenina, sahirana mahatsiaro ny fizotran'ny zavatra natao.
iny zany dia mbola misy resaka fitadidiana ihany koa io. Raha ohatra ka manana toninandro tsika zany na manana emploi du temps zany tsika eo amin'ny zavatra izay ataotsika, dia mazava ho azy rehefa tratra zany ny sela eo amin'ilay resaka fitadidiana nolazaintsika teo dia tsy ara-dalàna intsony ny fahafahantsika mandrindra ny fotoana sy mijery ny adity sy ny andraikitra izay tokony efa nataontsika na mbola ho tanterahantsika. Fahafito, mametraka entana amin'ny toerana tsy izy. Marina tokoa zany. Misy dia misy tokoa ny olona izay manadino ny toerana nametrahany na ny solomasony zany na ny lakileny zany na ny kirarony zany sy ny sisa sy ny sisa. Fa kosa ny zavatra tiako ambara, tsy hoe le za manadino fametrahana lakile noho ny fahamaikana no atao hoe voan'ny Alzheimer, fa ohatra hoe ny zavatra anankiray efa hitako ary nahagaga tamin'izany jery ny marary voalohany voan'ny Alzheimer tany ampita, dia napetraka le rangahy tany anaty frizidera zany ny kirarony, dia tsy hitany nanasiany azy. Dia efa taty aoriana zany ny olona taty aoriana ny aoriana kely moa zany ny olona nitady niaraka nitady taminy no nahita hoe ay ny tena any amin'ny tsizy zany nanasiany an'ilay kiraro. Manaraka fahavalo, fiovahan-toetra. Araka ny hitantsika teo dia ao amin'ny andro nato no misy ny fieverana zany fandanjalanjana. Ka rehefa misy fahavoazana zany ao dia mazava ho azy mety misy diso zany na ny fitenenantsika lasa sanatria misy fitenenany ratsy raha zay indrindra ho an'ny olona izay zatra ny teny ratsy taloha ohatra dia mivoaka le izy nefa tsy nieritreritra an'izany akory ny eo ampanaovana ny zavatra izay hatrehana isan'andro, fa noho n'ilay tsy milamina intsony zany ilay fipetraka ilay fitadidiana ao anatin'ny loha sy ny famoahana ny zavatra izay tiana lazaina, dia amin'izay fotoana izay lasa miteniteny foana na miova toetra lasa kizitina masika. Ndraindraiky nefa misy tsara fanahy tandremo fa tsy ny hoe kizitina ihany, fa misy mitsikitsiky amin'ny olona rehetra ohatra na sanatrian'izany tady hanafosafo ny olona izay manodidina azy na dia olona tsy fantany azy ao anatin'izany zavatra izany. Fa sivy, manafangaro endri-javatra sy toerana. Mbola mifandraika amin'ilay resaka fitadidiana ihany io noho ny tsy fahafantarana intsony zany ny fipetrapetrahan'ny hevitra sy ny fitenenana zany ao anatin'ny ati-dohantsika ao. Dia tsy mahagaga zany raha ohatra ka hoe adino fa rehefa maitso ny jiro no mandeha ny tômôbilina. Fa na koa hoe ilay tsipika hitantsika eo an'arabe dia tsipika natao hiampitan'ny mpandeha fa tsy natao hoe hijanonana akory na hoe hijoroana. Ohatrohatran'izany zany zavatra efa hitako zany zay zavatra izay, satria mamorona mihitsy ilay olona amin'izay fotoana izay mahita hevitra izay tsy mifanojo mihitsy amin'ny zava-misy sy ny zavatra ny anarany. Fahafolo, misintaka amin'ny asa sy ny fiainan'ny fiarahamonina. Tiana ny manamarika fa amin'ny fiatombohan'ny aretina dia matetika ny olona anankiray dia mahatsapa fa misy zavatra tsy miady zany zavatra ataoko izany. Izany hoe tiana lazaina amin'izay dia hoe raha ohatra zany ka eny amason'olona ohatra hoe misy fivoriana dia mety misy fihetsika nataoko tampoka. Izaho io nefa mbola mahatsiaro, mbola mahatsapa fa ilay zavatra voalaza satria ilay faritra anankiray amin'ny ati-doha no misy fahavoazana fa ny faritra hafa mbola mety misy mbola miasa tsara, dia mahatsapa tena ihany rehefa avy eo hoe nisy tsy nety ny zavatra natao. Dia mazava ho azy zany mety misy fahamenarana, mety misy zany fialana amin'ny olona zany na ao an-trano zany na amin'ny fiarahamonina, ka indraindray aza dia mety mahatonga mihitsy ny atao hoe dépression nerveuse zany
ny fisian'ny aretina Alzheimer indrindrindrindra amin'ny voalohany. Fa rehefa miamitombo ilay aretina dia manomboka tsy mahatsiaro intsony ilay olona fa lasa ohatry ny sanatria izany ohatry ny robot ozy izy ny fitenenana, izay saim-patany izay zavatra tonga ao amin'ny lohany voalohany izay zany lasa zavatra ataony sy sahaniny. Zay angamba ny azo lazaina momba n'izay aretina Alzheimer zay fa miandry ny fanontaniana rehefa avy eo ny zavatra ho resahan'ny Madame Rassonne mbola eo ny resaka fifandraisana tanana sy ny resaka fanafody ataotsika rehefa avy eo raha ohatra ka misy fanontaniana momba an'izany. Misaotra indrindra tompoko amin'ny fiainoana, manantena ho famazava aminareo zany ny fanazavana izay efa atao hoe asa mandraraha isan'andro moa ka tsy nisy hoe nomanina mihitsy fa zay tonga tao an-tsaina no nalefa mba tsotsotra kokoa ny fandraisanareo azy. Misaotra indrindra Madame Rassonne, misaotra anareo ny eno rehetra. Misaotra indrindra dokotera, miala tsiny indrindra fa tsy maintsy nifindra zafady videty tsy maintsy nifindra compte amin'ny compte-ny Madame Sylvia Rakotosafi indray moa izay miaraka amiko eto ary mpiara-miasa sy mpihotsaka tsitrapo ihany koa. Miala tsiny indrindra fa nisy olana ara-teknika ilay solosaina iray izay ny antony hoe tsy maintsy hifindrako eto fa za ihany izy ary namako hoe eto ketrany dia mikizakitsika ohatr'izay aloha ngamba ilay izy mba tsy hanahirana satria somary tsy hitako tsony mihitsy ny zavatra miseho amin'ilay écran iray dia izay no nahatonga ilay ohatrany somary mikorotana teo. Misaotra betsaka dokotera, tena mankasitraka indrindra ary ohatrany voadingako kely moa nanonona fa efa hitantsika eto hoe neuropsychiatre, psychothérapeute ary coach en entreprise moa ny andraikitry dokotera Raharson ao amin'ny centre de diagnostic neuropsycho araka ny hitantsika eto ary azontsika raisina ihany koa moa ny mombamomba azy sy ny laharana an-tarobia mety azahoana anazy amin'izay mety ilana azy ararotina koa no miteny fa izy no anisany hoe manao fandaharana tena mahafinaritra mipoitra amin'ny televiziona nasionaly, tsy ino izany fa ty hitantsika eto ambany eto hoe koloanaka, mety mbola afaka miresaka kely misy kely momba an'izay ngamba dokotera rehefa avy eo, fa manasa antsika moa izany hanaraka izany isaky ny alahady fa be ny zavatra azo ianarana ao anatin'io fandaharana io. Mamelahary nareo mba aka fitenenana kely tsy ataoko lava be moa ilay izy satria araka ny tenentsika hoe ny fanontaniana no tena atao misimisy androany fa nazava kely fotsiny ny ataontsika hoe andraikitra sahany ny fikambanana Madagasikara Alzheimer masoandro mody ao anatin'izany fikarakarana fandraisana tanana ny marary ny Alzheimer izany sy ny aretina toa azy. Ho azavain'ny dokotera ihany ngamba rehefa avy eo fa azoko atsidika kely ihany hoe inona moa mahatonga ny fikambanana amin'ny teny foana hoe aretina toa azy satria ny aretina Alzheimer dia tafiditra ao anatina fitambarana ino zany karazana hoe symptôme maro zany miseho amin'ny Alzheimer kanefa miseho ihany koa amin'ny aretina hafa dia mitovy ihany fiantraikany amin'ilay olona voan'ilay aretina ary sahanina daholo amin'ny fikambanana izany olona izany fa tsy hoe ny marary ny Alzheimer ihany. Dia inona moa no tena hoe antony nisian'ity fikambanana ity satria ny filoha-mpanorona ny fikambanana io Madame Yolande Rassandriamaro dia nanana reny voany io aretina Alzheimer io tamin'ny fotoan'androny tamin'ny taona 80 tany ho any. Tamin'izany nefa ny raha mahafantatra angamba fa tsy dia nisy izany atao hoe internet sy ny sisa ahafahana mba hoe karokaroka vahaolana sy fampahafantarana misimisy momba n'ilay aretina ka tena nitondra ny mavesatra dia mavesatra tokoa izany ny présidente ny fikambanana ka izay no nahatonga anazy nanorina n'ity fikambanana ity mba ahafahan'ireo izay fianakaviana sendra hoe manana an'izany olana izany hisy hoe mba olona miaino, olona mizara ny olany na olona afaka mba manolotra vahaolana vitsivitsy ihany koa amin'ny lafiny ara-tsosialy foana moa no resantsika. Dia nandeha fotoana efa 20 taona moa nisy ny fikambanana io
dia ny tena asa moa izany voalohany dia mampafantatra foana ny ty aretina Alzheimer ty amin'ny rehetra mba hisiny ny fandraisana tanana mendrika kokoa sy tsy hisiny izany hoe fanilikiliana satria eto amintsika moa mazana hatramin'izao ny hoe fanilikiliana ny marary ny Alzheimer na aretina toa azy noho ny tsy fahafantarana ary tonga dia voasokajy vetivety izany olo izany ao anatiny hoe olona voany ino moa izany ohatrany hoe nisy namosavy na misy devoly dia lasa ny mifandraisana ny tanana tsy tandrify mihitsiny dia matetika moa vao hitsakitsaka mihitsy ny ataontsika hoe zo amin'ny maha olombelona dia izay zavatra izay izany no anisany hoe divan'ny fikambanana voalohany ilay tsy fahafantarana n'ilay aretina. Manarak'izay miezaka koa ny fikambanana mandray an-tanana amin'ny lafiny ara-tsosialy ihany moa amin'ny alalan'ireo atelier d'activité izay ataony isaky ny taloha isaky ny talata sy lakamisy nanomboka tamin'ity taona ity tamin'ny volana aogositra dia isan'andro manomboka talata ka hatramin'ny sabotsy. Inona moa ny sahan'ny fikambanana ao anatin'izay dia ny fanomezana sehatra ahafahan'ilay marary mba miaina ohatran'ny olon-drehetra, izany hoe omena karazana aktivité sy andraikitra izy ao anatin'izany tontolo andro izany dia matsiaro izy na dia eo ara ny aretina satria zareo mahafantatra ihany rehefa tonga ilay hoe mazavazava ny saina hoe misy tsy metimety aminy dia mba tsy hisian'ilay hoe mitoka-monina sy hoe mamoy fo noho ny zavatra hitany hoe mesimba aminy dia tolorana izy izany amin'izay sehatra izay mba ahafahany mivelatra ihany amin'ny maha olombelona azy enina dia hoe tsy havita zavatra firy-tsony ary izy dia omena anazy ihany izay sehatra izay. Ny fifaneraserana moa izany tena hoe votoatin'ilay atelier d'activité izany hoe miaraka amin'ny olona izy mitovy aminy misy aretina na ihany koa miaraka amina zoky olona tomady satria mandray zoky olona tomady koa ny fikambanana dia izay izany fifaneraserana izay anisany azo atao hoe tena manampy be dia be an'ireo marary ireo io zany velatra izay hoe fahaleovantena kely mbola tavela ao aminy ary izay fitadidiana kely mbola tavela ao aminy dia araka ny efa natsidika teo ihany moa karakara ihany koa moa izay momba ny zoky olona atao hoe tomady tsy misy aretina izy tsy misy inona fa mampirisika izany zahay amin'ireo olona rehetra izay manana ino moa izany mbola ao anatin'izany hoe miasa sy amperinasa sy hoe manana tsy misy aretina mba hikolokolo izany araka ny tenen'ny dokotera teo ilaina izany mikolokolo an'ilay saina ilaina mikolokolo ny vatana dia tsy miandry fotoana hoe efa taraiky loatra vao hanomboka heritreritra an'izay fa mielo be dia efa tokony mieritreritra an'izany ary dokotera angamba namafy ihany fa amam-polo taonany maro mialohany ilay tranga ivelany no efa toetra ao anatin'ilay olona ilay aretina izany ka ilaina raisina tanana mialoha be izany fahasalamantsika izany izay koa izany anisany hoe isian'ny fikambanana mba hanampy amin'ny fanaovana aktivité isan-karazany mitazona an'izay fitadidiana sy fahasalamam-batan'ny zoky olona izay. Ny ankoatr'izay moa ny amin'ny fikambanana dia mikarakara an'ireo fianakaviana manana marary satria tsy mora ary tena hita mihitsy hoe mavesatra dia mavesatra ho an'ireo fianakavian'ireo izany hoe manana marary ny Alzheimer izany na dia hoe efa nivoatra ary ny taty aoriana nivoatra ny ataontsika hoe fahafahana mikaroka amin'ny internet na amin'ny boky na amin'ny fikarohana ataon'ny dokotera sy ny sisa maro dia misy fotoana ilay izy izany tsy zaka ihany satria amin'ny andavanandro isan'andro mihitsy indraindray isan'ora na isan-minitra ary no misy ilay tranga maneho hoe misy aretina ilay marary hoe mamerina fanontaniana mitovy foana izy ao anatin'ny 10 minitra na ao anatin'ny 10 minitra na ao anatin'ny adiny iray ohatra. Misy fotoana izany ireo fianakavian'ireo ataoko anaty faraingososina somary ohatrany hoe mipoaka kely izany noho izay hoe tsy fahazakanin'ilay tranga miseho amin'ilay havan'ny marary izay. Izay ny antony isian'ny fikambanana ihany koa hiaino sy hanolotra tanana ho an'ireo fianakavian'ireo anatiny atao hoe dinika toram-po amin'ny teny vahiny ataontsika hoe groupe de parole dia io moa izany sehatra tena hoe ahafahan'ireo fianakaviana mamoaka izay mavesatra ao amin'izareo ary indrindra moa mitady vahaolana
dia rehefa mivoaka avy eo moa ireo olona ireo dia mahita namana ihany koa ary tsy mahatsiaro rery-tsony no ny antony hoe olona mitovy olana izany no mifampizarana nandritra ny tapakandro satria isaky ny sabotsy farany volana maraina izany no anaovana an'izany dinika toram-po izany. Marihana izany fa tsika ao anatin'ny volana eran-tany hiadiana amin'ny aretina Alzheimer tsy inona fa ny volana septambra ary angamba efa hitakitanareo eny amin'ny gazety sy ny sisa any ny andro eran-tany hiadiana amin'ny aretina Alzheimer dia ny 1 ny volana septambra dia manao hetsika foana moa ny fikambanana ao anatin'izay volana sy andro izay kanefa noho ny tanjona dia tsy hoe hijanona ao anatin'ny volana septambra io izany ny fampahafantarana sy ny sisa fa hiezaka arak'izay azony atao izany ny fikambanana mba hanohy izany amin'ny mandavan-taona mihitsiny. Dia izay angamba ny aloha ny azoko aroso momba ny fikambanana sy ny asany raha misy moa fanontaniana ihany koa momba an'izay dia ho raisina tanandroa fa angamba ny tsara raha ohatra ny hoe atomokontsika satria mety betsaka ihany ireo fanontaniana tiantsika apetraka dia manasa anareo angambany raha azo atao tompoko ny hoe manoratra ao anatin'ilay chat box amin'ilay conversation de groupe Zoom raha azo atao satria tsy manana fahefana intsony hoe tena ino izany igérer an'ilay izy araka ny tokony izy no ilay solosaina iray tsy dia mandeha tsara dia raha sitrakareo dia mba apetraka ato anatin'ilay antsoratra ato amin'ilay chat box ilay izy dia ho vakiantsika hatrany hatrany. Misaotra tompoko. Mandra-pahatonga ny fanontaniana voalohany angamba dia ataontsika hoe hiditra amin'ny resaka hoe fanadihadiana ny momba ny aretina angamba ny hoe ahoana no anaovana ny diagnostika. Afaka manoratra nareo izany mandra-piandra an'izay. Ny an'ny dokotera izany rehefa misy fitaraina ny olona anankiray ary indrindra ny havana hoe misy olana eo amin'ny fitadidiana dia ny zavatra atao voalohany maha-dokotera aloha dia tsy maintsy ampidirina foana ao anatin'ny toe-pahasalaman'ilay olona amin'ny ankapobeny izany iny resaka fanadinoina iny. Fa tsy misy hoe mankany amin'ny dokotera dia hanao testa momba ny fanadinoina fotsiny. Tsy izay ny fanaovana azy. Satria tsy maintsy jerena aloha examen neurologique izany ny filaza azy, tsy maintsy adiadiana izany ilay olona, anontaniana daholo ny momba azy dia ny aretina efa nahazo azy dia izay vao mandray an-tanana izany ilay resaka hoe fanadinoana. Inona ny anton'izay? Ny antony dia satria raha ohatra ka resaka fanadinoana fotsiny no jerena dia mety ataontsika raha ohatra olona mpisotro toaka ilay olona ka ataontsika hoe 70 taona izy ka matin'ny alikaola ny selany ny atidohany apahan'ny atidohany eo amin'ny fitadidiana dia tsy Alzheimer izy izany amin'izay fotoana izay fa resaka tsy fitadidiana avy amin'ny alikaola. Samihafa izany izay. Ka tsy maintsy ampidirina foana ao anatin'izay fijerevana ny vatana iray manontolo izay izany satria misy examen izany fizahana mihitsy tsy maintsy ataon'ilay dokotera izay vao mijery an'ilay resaka fitadidiana. Dia amin'ny resaka fitadidiana izany misy test izany izay efa fanaonay dokotera spesialista. Misy apahany amin'ireo karazana fitadidiana izay nomeko teo aloha anontaniana azy. Dia misy karazana marika izany na naoty omena an'ilay taratasy na noratana an'ilay test. Dia eo izany no ahafahana milaza hoe mety ho fitadidiana avy amina démence, tsy mbola milaza mihitsy hoe Alzheimer fa resaka démence aloha satria misy karazany resaka démence. Izay vao mieritreritra hoe Alzheimer rehefa avy eo arakaraky ny fizahana hafa izay tokony atao na ohatra hoe manao scanner izany na manao fizahana rà izany sy ny électroencéphalogramme ohatra sy ny fizahana isan-karazany. Fanontaniana izay hitako ato ary raha manadiny matetika toy izay ve
dia tena tsy tadidiny tsony na dia asiana mieritreritra azy izy. Eo zany dia tsara ny mahalala fa ny atidohantsika zany na dia eo aza ny fahavoazana eo amin'ny kalitaon'ny fitadidiana dia afaka atao ihany koa amin'ny anaran'ny atao hoe plasticité cérébrale, efa nilazaiko teo ihany le izy, fa afaka mianatra, miverina mianatra ny olona rehetra na iza, na ny olona efa manomboka voan'ny Alzheimer aza, mbola afaka mianatra raha ohatra ka misy olona afaka mandray an-tanana azy, manoro azy, ka mampianatra azy matetika dia matetika. Noho izany tsy misy atahorana zany raha ohatra ka hoe raha ohatra zany ka misy fahavoazana eo amin'ny resaka fitadidiana raha mbola hoe zavatra vita zany no zavatra mety hahavoazana an'izay. Ohatra zao misy olona tsy mahatadidy mihitsy ny anaran'olona. Tadidio fa ny atidohantsika zany hatramin'ny mbola kely dia mianatra mitadidy kanefa koa mianatra manadino. Azavaiko. Raha ohatra angamba ka tadidintsika daholo ny zavatra rehetrarehetra ny anarantsika hatramin'ny fahakely ka hatramin'ny fahatelopolo taona, 50 taona, 50 taona na 80 taona dia azontsika tsaina tsara fa na atidoha ngeza be ohatran'ny trano ara tsy atonina an'izay. Fa ny atidohantsika zany no misafidy izay zavatra ilainy arakaraka ny fampiasantsika azy andavanandro. Eo zany ny fitenenana hoe raha misy zavatra tianao tadidiana dia tsy maintsy ampiarina, tsy maintsy ampiasaina, fa raha tsy zany adino. Kanefa na izany aza, raha adino iny raha ohatra miverina mianatra tsika dia mbola mety tadidintsika zany zay azafady. Ohatra amin'izany, ho an'ny olona mahay mihira, rehefa mianatra tononkira izy dia tadidiny. Raha ohatra izy ela be tsy nihira dia adinony. Fa raha vao miverina mihira indray izy dia miverina tadidiny zany izay tononkira izay. Azafady. Fanontaniana. Ny aretin'andoha matetika ve mety mitarika fahasimban'ny selan'ny atidoha? Tsy ny aretin'andoha no manimba ny selan'ny atidoha, fa ny mahatonga an'ilay aretin'andoha raha ohatra zany ka misy aretina hafa ao ambadika. Ny aretin'andoha moa dia fisehoana fotsiny, fisehoana aretina. Raha ohatra zao hoe mafana ny andro, dia rehefa mafana ny andro dia mitombo ny lalan-drà aty amin'ny atidohantsika mba ahafahan'ny atidoha mampiditra oxygène bebe kokoa na mampiditra glucose bebe kokoa. Hitantsika teo zany fa ny siramamy zany no fitaovana entina mamelona ny selan'ny atidoha. Dia amin'izay fotoan'izay zany mitombo ny halehiben'ny lalan-drà, mitombo ny pression anatiny ao. Dia iny zany matetika no mety mahatonga aretin'andoha. Noho izany tsy iny mihitsy akory no misy fiantraikany amin'ny atidohantsika rehefa avy eo, fa ny aretina raha ohatra misy aretina ohatra hoe sady misy tazo ilay olona na misy tension ilay olona na sahala amin'izany, izay zavatra izay no mety misy fiantraikany eo amin'ny fiasan'ny atidoha rehefa mitranga matetika na mitarika zavatra hafa. Fanontaniana hafa. Inona tompoko ny activité mety manafaingana ny fampitehan'ny selan'ny atidoha? Angamba aloha tsy ny activité no resahako voalohany, fa ny resaka aretina mety mahatonga ny fahasimban'ny selan'ny atidoha. Raha avy eo tsika amin'ny resaka activité. Tena mahaliana io fanontanianao io. Ny zavatra tsara ho fantatra zany dia izao. Ny aretina Alzheimer zany mahatonga azy dia ny fahavizanan'ny selan'ny atidoha.
ny fahavizanana maharitra, ny fahavizanana matetika miverimberina ka tsy misy zany ny atao hoe récupération zany na ny fandaminana an'io atidoha io rehefa avy manao zavatra anankiray na manao asa maharitra na koa misy adi-tsaina. Raha ohatra manko ka ataontsika hoe ny tsika andavanandro ka manana ny fotoana hoe fiasana na fianarana ka misy koa ny fotoana izay fialana sasatra, fialam-boly, filaminana, fakana rivotra ary indrindra ny resaka torimaso dia amin'izay fotoan'izay dia afaka miala sasatra ny atidohantsika dia miverina miasa ny ampitso. Ny aretina sasatsasany anefa dia mahamora mahatonga ny aretina Alzheimer. Zay zany le atao hoe comorbidité hozy izahay dokotera. Ao anatin'izany ny tosidra miakatra, izany hoe ny hypertension artérielle. Io zany ny tosidra miakatra izay tsy voatsabo na matetika miverimberina na tsy voatsabo tsara na tsy fantatry le olona koa. Tandremo fa misy olona manana tosidra nefa tsy mahalala fa misy an'izany izy. Ao anatin'izany koa ny diabeta. Ny diabeta zany ny siramamy zany raha be loatra ilain'ny vatana ny siramamy, fa raha be loatra ny siramamy dia manimba ny selan'ny tsika olombelona, indrindra ny resaka nerf zany na any amin'ny maso zany na any amin'ny atidoha zany na any amin'ny voa zany. Fa raha amin'ny resaka Alzheimer manokana dia ny any amin'ny atidoha zany ny tianambara. Ampiko le fanazavana rehefa avy eo. Ao anatin'izay koa ny resaka hoe fahatavezana. Ny fahatavezana zany dia manimba ny kalitaon'ny sela ka tsy mampety tsara ny fifanankalozan'ny sela amin'ny ra sy ny fampidirana zany ny otrikaina ho an'ny sela. Amin'izay fotoan'izay zany dia sahirana ny selan'ny atidoha indrindra satria izay moa no resahantsika, dia mahamora ihany koa any aoriana ny mety fahatongavan'ny atao hoe Alzheimer zany. Ao koa ny fifohana sigara. Ny fifohana sigara dia mitondra zavatra maro, pitika zavatra maro toy ny goudron zany, ny nicotine zany sy ny zavatra maro izay tsy ho tanosahantsika eto, izay manimba ihany koa ny selan'ny nerf zany na ny atidoha indrindra satria moa izay no resahantsika. Toy izany koa ny tsy fampiasana ny saina amin'ny lafiny fianarana zany na fanadihadiana. Voalaza tsara mihitsy fa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao amin'ity atao hoe retraite izany hoe fisotron-dronono dia hoe za leroa efa vitsana fa alao haka-aina amin'izay. Izay le fakana aina amin'izay izay tsy fampiasana ny selan'ny atidoha dia manome dia manome fragilité zany na fahalemena eo amin'ny selantsika ka mahamora ny tsy fitadidiana, mahamora ny tsy fifandraisan'ny sela anankiroa. Dia amin'izay fotoan'izay misy fiantraikany zany eo amin'ny fiasan'ny sela ka tena mahamora dia mahamora ny fahatongavan'ny aretina Alzheimer. Ary tiana ny mampahafantatra fa any ampita amin'izao fotoan'izao angamba hitantsika amin'ny fahitalavitra dia mihabetsaka dia mihabetsaka ny olona amin'ny atao hoe troisième génération mandeha manao fanatanjahantena, mandeha manao tourisme, mandeha miverina mianatra azy satria misy ny atao hoe université de troisième âge matetika ny ampita amin'izao fotoan'izao dia miverina mianatra mba hampiasana ny saina tsy hatongavana amin'ny aretina maro, anisan'izany ny aretina Alzheimer. Fampiasana ny saina zany dia zava-dehibe mihitsy. Fampiasana ny vatana amin'ny manao sport. Raha mbola tsy nanao sport azy ianao ka 80 taona azy ianao vao hanomboka dia aleo manao. Toy izay mijanona amin'izao satria ilain'ny atidoha ny manova ny activité na ny zavatra izay ataonao, zavatra maro isan-karazany entina mamelon'aina indray
ny selan'ny atidoha ka tsy hatongavany zany aretina Alzheimer zany na mahatara ny aretina Alzheimer. Farany mbola betsaka ny azo lazaina fa ny ara-tsakafo koa ohatran'izany sy ny fitondran-tena ary indrindra ny torimaso. Ny torimaso ara-dalàna, ny torimaso tsy misy voahelingelina, ny saina tony, ny saina milamina, ireo zany ny zavatra tena anisany ilaina tsy hahatongavan'izany aretina Alzheimer zany satria raha ohatra ka nanaraka hatramin'ny voalohany tsika dia naheno tsara fa amin'ny alina ny atidohantsika no misy ny atao hoe microglie izay macrophage ny filaza azy amin'ny teninay dokotera misambotra ny loto ao anatin'ny atidoha dia manary azy any amin'ny lalan-drà na any amin'ny voie lymphatique zany any amin'ny ka lasa very anyvelany ny vatan'ny olombelona. Lavalava ihany angamba izay fanazavan'izay. Zay angamba ny momba an'ilay hoe activité. Tokony hanao fitsirihana, fizahana ve ny tsirairay raha eny manomboka eo amin'ny fahafirin'ny taona eo eo. Voalazan'ny mpikaroka izany fa ny aretina Alzheimer zany dia eo amin'ny 5-10 taona eo matetika ny fiatombohany. 70 ka hatramin'ny 80 isan-jato ny aretina Alzheimer zany eo amin'ny 70 taona eo zany na 15 taona ny manomboka. Andaso. Amboariko kely ilay fitenenako. Ny manomboka hita aty ivelany. Zay angamba ny tena marina. Fa ao anatiny ao ny selan'ny atidoha dia efa misy fahasimbana tsikelikely efa 20 taona mialoha aza. Zay vao mitranga ny aretina. Noho izany raha ohatra ka mitranga zany ny fisehoana aretina dia amin'izay fotoan'izay zany no manatona ny neurologue zany manatona ny dokoteranao anao aloha raha ohatra ka dokotera izay akaikanao, ny dokotera médecin généraliste. Zay no mahatsara za zany dia mampirisika mihitsy ny olona eto Madagasikara satria mbola tsy zatra an'izany hoe mila dokoteran'ny fianakaviana ny tsirairay. Ny dokoteran'ny fianakaviana izay mandray anao matetika sy mahita anao isaky ny marary no afaka mahita ny zavatra sy ny fizoran'ny aretina na ny fizoran'ny tsy fahasalamanao satria efa zatra mijery anao izy. Dia amin'izay fotoan'izay zany izy mahatsapa fa misy tsy mety zany tsy fahasalamanao zany ka tsara manatona dokotera spesialista ohatra. Ny fizahana zany aminay dokoteran'ny atidoha sy ny saina dia tsy atao sistematika akory fa arakaraky ny zava-misy eo amin'ny fiainanao andavanandro ihany satria tsy natao ampitahorana akory ny aretina Alzheimer fa natao fotsiny ny ampahafantarana azy ohatran'izao mba hamailo antsika, mba ahafahantsika ihany koa, ahafahantsika indrindra aza manao ny fepetra rehetrarehetra tsy hahatongavana amin'izany. Arak'ilay tenika teo hoe manao sakafo ara-dalàna, ohatra hoe eto voalazako fa anisan'izany ny atao hoe régime méditerranéen, zany hoe ny sakafo zany misy oméga 3, misy ny ataontsika hoe légumes zany, ny 5 fruits et légumes ozy ny filazan'ny vahiny. Tsy dia mavesatra loatra zany fa mba ovaovana arakaraky ny zava-misy, arakaraky ny toetrandro. Ny sakafo frais moa zany mazava ho azy ao anatin'izany daholo. Zay zany ny fizahana zany tsy natao mihitsy ho ataotao foana fa rehefa misy zavatra mampanahy dia manatona ny dokotera sahaza an'izany dia izy no manondro izay zavatra tokony hatao. Aiza ho aiza indray tsika. Misy prévention ve io aretina io tompoko azafady? Zay zany ny apetraky Madame Angelina. Ny prévention araka ny voalaza teo dia ny atao hoe fiainana milamina, torimaso ara-dalàna. Azo atao ny misotro divay ohatra fa araka ny voalazanay dokotera ny divay mety mahatsara
ny selan'ny atidoha fa voalohany raha divay tsara, mampalahelo fa tsy ny divay mora fa ny divay tsara. Misy koa divay tsara fa mora, nefa na izany hoe sarotra mifidy azy, fa eran'ny vera ihany raha misotro fa tsy mihoatra an'izay. Ao anatin'izany koa ny kafe koa voalaza ny mpikaroka fa mety mampisy fiarovana eo amin'ny selan'ny atidoha, fa tsy kafe telo tasy mahery be isan'andro akory fa ray ihany ohatra. Dia ny voalaza teo eo amin'ny vatana salama mitondra ny saina salama, izany hoe ny fanatanjahantena zany tsy azo adinoina mihitsy. Ny fanaovana mozika, ohatra mitendry piano ianao, manao chorale ianao, zava-dehibe zany ho an'ny atidohantsika. Taddio tsara fa rehefa mihira ny olona anankiray dia mitombo avo 5 eny ny oxygène miditra any amin'ny atidohany. Noho izany tena ilaina zany ny fanaovana zavatra ohatran'izany. Zay angamba no prévention ankoatran'ilay efa voalaza teo. Misy olona risika ve tompoko ny voan'ny aretina? Eny, efa voalazantsika teo ihany koa fa ny olona manana aretina hafa, azavaiko kely angamba ambonin'ilay izy satria izay ilay nolazaiko teo. Raha ohatra zany misy olona anankiray sady voan'ny diabeta, sady misy tension, sady mivoaka sigara, na koa hoe vehivavy izy ka mihinana pilule, dia mazava ho azy mety misy fiantraikany bebe kokoa eo amin'ny selan'ny vatany iray manontolo hatrany amin'ny fony ka hatrany amin'ny avokavoka, fa hatrany amin'ny atidoha, ary mety mahatonga ny atao hoe démence zany, ary indrindra ny Alzheimer ny resahantsika eto. Tiako kely ny marina fa amin'ny resaka démence teo ary misaotra ny madame Rasson ako zany napiditra resaka momba an'izay. Ny démence zany misy isan-karazany. Ny démence zany dia miatomboka daholo amin'ny tsy fihetezan'ny selan'ny atidoha. Fa ny mahasamihafa azy inona? Ny mahasamihafa azy dia ny toerana isian'izay sela voa izay amin'io atidohantsika io. Ny mahasamihafa azy koa dia ny antony mahatonga azy. Ohatra, raha ohatra ka misy olona niakatra tension, tena niakatra ambony dia ambony zany ny tosi-drahany, dia sanatrian'izany izy tapaka lalan-drà. Dia rehefa tapaka lalan-drà izy dia ny ampahany lehibe amin'ny atidohany zany no tsy miasa satria manome mihitsy aza klema, ohatra hoe ny ilam-batany iray manontolo zany no tsy mihetsika. Amin'izay fotoan'izay zany dia ny ampahany, taddio tsara fa ny atidohantsika ankavia no mibaiko ny vatantsika ankavanana, ny atidohantsika ankavanana mibaiko ny vatantsika ankavia. Raha ohatra zany misy accident vasculaire zany amin'ny atidohantsika atao amin'ny ankavia, dia tsy mihetsika ny vatana iray manontolo amin'ny ankavanana. Amin'izay fotoan'izay zany dia tonga dia azo fatarana hoe ampahany lehibe dia lehibe amin'ny atidoha ny voa. Iny zany arakaraky ny fitsaboana. Voalohany indrindra aloha arakaraky ny fahitana azy sy ny arakaraky ny fitsaboana, aingana dia aingana, ary arakaraky ny kiné izay atao rehefa avy eo, mety tafaverina amin'ny laoniny iny zavatra iny rehefa avy eo dia tsy misy takaitra. Raha ohatra kosa izy ka hoe tsy tafaverina dia tsy ny Alzheimer intsony no mahavoan'ilay olona, fa kosa ny atao hoe démence vasculaire. Amin'izay fotoan'izay raha ohatra ka miverimberina zany iny tosi-drà miakatra iny sy manome zany fatapahan-dalan-drà madinika miverimberina ao anatin'ny loha, dia ilay tsy fisian'ny ny tosi-drà ny rà tonga any amin'ny atidoha no mahavoa voalohany selan'ny atidoha, fa tsy ilay resaka Alzheimer izay nolazaintsika teo hoe misy karazany 3 ny zavatra mahazo ny selan'ny atidoha, dia ilay hoe tsy mampiampita ny commande zany maka amin'ny sela manaraka sy mankaty amin'ny vatana ampaham-batana isan-karazany. Samihafa zany izay, samihafa ilay aretina
samihafa ny vokany a samihafa ny fitsaboana. Manaranaka ve dokotera ny Alzheimer? Tsara dia tsara izay fanontaniana izay a. Tiana ny milaza fa raha ohatra ka olona mihoatra ny 5 taona ny voan'ny Alzheimer dia matetika dia Alzheimer ataonay hoe Alzheimer manokana zany le izy a, fa tsy hoe Alzheimer héréditaire. Zany hoe Alzheimer zany a sena manify teo amin'ilay olona noho ny zava-misy ny ainany a sy noho ny zava-mitranga teo amin'ny fiainany. Amin'izay fotoan'izay zany a tsisy manaranaka izany mihitsy le izy. Fa raha ohatra ka Alzheimer alohan'izay, ary indrindra fatapary fa misy olona ny tanora indrindra zao a eran-tany a olona 30 taona. 30 taona izy no voan'ny aretina Alzheimer. Amin'izay fotoan'izay a dia izay no atao hoe Alzheimer manaranaka. Amin'ny selan'ny genetikaatsika zany a misy faritra manokana izay mitondra ny aretina Alzheimer. Dia io zany no mifampiampita amin'ny olona amin'ny fianakaviana sasatsasany. Eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 5 isan-jato ny olona voan'ny Alzheimer no misy an'izay. Indraindray aza latsak'izay. Fa olona tena tanora manomboka 30 taona ka hatramin'ny 70 taona na 50 taona. Raha ohatra sao jerena ilay olona nanao ny Alzheimer, sady mijery lera ihany aloha fa sao dia lava loatra ny teniko. Raha ohatra ka jerena ny olona izay nahitany Dr Alois Alzheimer ny aretina Alzheimer tamin'ny taona 1906, 1906, io olona io dia 150 taona. Tsara anefa ny mahalala fa tamin'izany fotoan'izany dia efa natao ohatran'ny hoe olona efa antitra zany 150 taona zany tamin'izany fotoan'izany. Efa voalazako tany aloha tany fa tamin'ny taonana kristianina zany, tamin'ny nahaterahan'i Jesosy Kristy, ny atao hoe fahanterana be indrindra tamin'izany taon'izany ny espérance de vie filaza azy dia 17 taona. Jesosy Kristy 30 taona no nahafaty azy raha ohatra ka jerena ny boky. Zany hoe fa anisan'ny olona antitra izy zany tamin'izany. Zany akory tsy manambara hoe ny olona tamin'izany angamba mety efa voan'ny Alzheimer, nefa tsy fantatritsika koa zany satria tsy nisy nijery. Na izany na tsy izany arakaraky ny fitombon'ny taona no mampisy ny aretina Alzheimer. Ny olona amin'izao fotoan'izao manomboka any amin'ny 20 taona rehefa natao ny fandinihana dia maro dia maro ireo izay manana an'ireo fahasembanana eo amin'ny sela mifandraika amin'ny aretina Alzheimer. Fa na izany aza mety maty noho ny zavatra hafa izy fa tsy maty ny aretina Alzheimer. Izany hoe mifandraika amin'ny taona zany io aretina io, fa kosa tsy voatery izay no zava-misy eo amin'ny fiainanao na dia misy tsy fihetezana aza ny selan'ny atidohanao. Asa tsara mazava ilay fanazavako. Raha ankizy 7 taona ve miankanakana fiteny tsy nataony teo aloha dia mety ho tratran'ilay numéro 3 teo izy. Aiza no mety hitondrana azy na fanafody hohanina. Za tsy jereko kely ilay numéro 3 aloha fa tsy tadidiko. Izany akory tsy manambara hoe voan'ny Alzheimer dokotera azafady. Ny fivoaran'ny fitenenana zany fivoaran'ny fitadidiana dia arakaraky ny ankizy tsirairay. Ao anatin'izay zany ny fitaizana azy, ny filaminantsainan'ilay zaza, satria be dia be ny zaza mankao amiko manana olana eo amin'ny fitenenana, manana olana eo amin'ny fifandraisana, lazain'ny olona fa autiste,
kanefa rehefa atao ny fandinihana dia eo amin'ny fomba fitadidinana, eo amin'ny fomba fitenenana na eo amin'ny fomba tsy manana an'ilay atao hoe fandanjalanjana ekilibra eo amin'ny fiainana le zaza fa kely dia efa ohatra hoe nisy aditsaina, nisy problema na sahala amin'izany na misy mampijaly any am-pianarana dia lasa mety misy any amin'ny hoe miakanakana rehefa manoratra na miakanakana rehefa miteny. Iny moa tsy maintsy manao fizahana tanteraka ny dokoteran'ny ati-dosiny saina vao mahita an'izay zavatra izay, fa tsy afaka miteny hoe inona ny mahavoa azy na inona ny dokoteran'ny ati-dosiny saina izany na neurologue no mijery an'izay ho an'ilay olona nametraka ny fanontaniana. Inona no tokony atao mba tsy hivangongo ny fakon'ny ati-doha? Iny izany arak'ilay voalazantsika teo ny torimaso ara-dalàna, ny tsy fifohana, tsy fisotroana ary indrindraindrindra eo indray ndrika lasa miresaka zavatra hafa fa ataoko fohy dia fohy ny tsy firaiketana amin'ny resaka telefona sy ny resaka écran na amin'ny ankizy izany na amin'ny olon-dehibe dia zava-dehibe mihitsy mba ahafahantsika miomana amin'ny torimaso adiny 2 alohan'ny torimaso ny tsy jerevana an'ireny televiziona sy telefona ireny ho an'ny olona indrindraindrindra izay manana fahasarotana amin'ny resaka torimaso. Noho izany tsy fampianatra ny ao an-trano satria raha ny ray dada ampototry ny telefona tontolo ny andro nefa miteny amin'ny ankizy hoe ajanony amin'izay ny telefoninao sarotra ho an'ilay zaza angamba ny mandray an'izay. Manampy kely amin'ny alina izany no miasa indrindraindrindra ilay microglie izany izay karazana aspirateur izany manangona ny fako ao anatin'ny ati-doha sy ny fandaminana koa ny sorisorin-tsainantsika. Ny émotion izany ny filaza azy amin'ny alina no andevenan'ny ati-doha anjany zavatra izany ka ilaina mihitsy ny torimaso amin'izay lafiny izay satria ny olona be aditsaina dia mety koa mampisy any aoriana moramora kokoa ny aretina Alzheimer. Ny anémie ve ny tsy fahampian'ny torimaso ve mety manimba ny selan'ny ati-doha ohatra? Amin'ny alina no miasa dia matory adiny 4 isaky ny alina satria mila mifoha maraina mikarakara tokantrano. Mazava ho azy fa miditra anatin'ny tsy fahampian'ny torimaso izany zavatra izany ka tsy maintsy mandrindra ny fiainana izany, mandrindra fiainana ilay olona amin'izay lafiny izay. Na koa misy olona tonga ao amiko tsy dia ilay fanaovana raharaha loatra ny tena olana fa ilay tsy tiana mipetraka ao am-pandriana satria mahabe aditsaina dia mitsangana manao raharaha na mitsangana manao zavatra na mijery tele na sahala amin'izany. Noho izany misy fandaminana izany ao raha ohatra misy olana tsy maintsy mankany amin'ny dokoteran'ny ati-dosiny saina manampy an'izay hoe ahoana no ahitana ny filaminana hananana torimaso milamina sy mahafa-po mba tsy hatongavana amin'izany aretina maro isan-karazany ka anisan'izany ny aretina Alzheimer. Ny anémie ve mety misy fiantraikany amin'ny Alzheimer? Arakaraka. Ny inona moa ny atao hoe anémie? Ny anémie izany misy isan-karazany. Ny anémie izany dia matetika tsy fampian'ny selamena izany ao anatin'ny rà. Ny matetika indrindra dia ny tsy fampian'ny fer ohatra. Izany hoe misy vy izany tsy ampy amin'ny fer izany no anisan'ny mampisy ny hémoglobine izany sy mitondra ny resaka oxygène izany mankany amin'ny vatana iray manontolo ary anisan'izany ny ati-doha. Izany hoe raha ohatra ka tsy ampy ny oxygène sy ny glucose mankany amin'ny ati-doha mazava ho azy fa raha maharitra izany zavatra izany ka tsy voatsabo dia mety anisan'ny zavatra izay mifanampy, tsindriako tsara izay zavatra izay, zavatra mifanampy mety mahatonga aretina Alzheimer any aoriana raha ohatra ka maharitra dia maharitra.
Ankoatran'ny HA, ny hypertension angambany zany a, diabeta, fahatavezana, fifohana sigara, raha mampiasa saina foana ve dia kely ny risika avoan'ny Alzheimer. Ny fampiasan-tsaina na arakaraky ny atao hoe fampiasan-tsaina, ny olona manana aretina toy ny atao hoe depression dia manome tsy fahasalamana eo amin'ny selan'ny atidoha rehefa ela ny ela, eo amin'ny fiasan'ny sela aloha dia eo amin'ny sela mihitsy. Dia anisany koa ny atao hoe facteur de comorbidité ny resaka depression. Tandremana tsara anefa fa ny depression dia manome ihany koa tsy fitadidiana, manome ihany koa fahakelezan'ny fahafahana mampiasa saina na mieritreritra, fa tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny resaka Alzheimer amin'izay fotoana izay fa aretina hafa tokony ho tsaboana. Ny dokoteran'ny atidoha sy ny saina zany no afaka manao ny diagnostika sy manome ny toromarika sy ny fanafody raha ilaina momba an'izany zavatra izany. Raha manana olona marary io aretina io dia ahoana no fomba hitaizana azy sy ny fitsaboana. Maharitra firy taona ilay aretina rehefa ilay izy tena hoe efa gravy. Ny fomba hitaizany azy dia voalohany indrindra aloha tsy maintsy fantarina zany hoe tena aretina Alzheimer marina ve ilay izy. Zay zany ny voalohany. Na misy hoe hita soritra fa tokony ho aretina Alzheimer ilay izy raha ohatra hoe tany amin'ny dokotera ianao zany amin'izay fotoana izay. Dia eo amin'ny fomba hitaizana azy ny zavatra tena fadiana angamba ny zavatra tiako lazaina. Matetika dia matetika amin'ny tokantrano tsirairay avy no mitrango ity zavatra lazaiko ity. Mampalahelo ilay izy kanefa eo entin'ny fo ilay olona ny fitiavana indraindray manimba zavatra satria tiantsika ho lavorary ny olona tiantsika. Izany hoe raha ohatra ka very tadidy ny olona anankiray dia tezitra ilay vadiny na ilay zanany fa hoe izany koa ve dia tsy tadidin'ny dada. Tsy hoe tsy tia izy fa tiany ho lavorary ilay zanany na ilay vadiny na ilay olona miaraka aminy dia ohatran'ny hoe bedesiny angamba mba hatsiaro tena. Diso be nefa izay zavatra izay. Ny olona voan'ny Alzheimer ary ny olona rehetra na nizaniza na iza na ianao ka sendra olana eo amin'ny fiainana na tsy mahatadidy izany na zavatra hafa, sanatria tsy ny fibedesana azy no ahafahany mahatadidy amin'ny manaraka, fa vao mainka iny mampieritreritra azy, mety mahatonga azy ianao hoe tiany zanako ve tiany vadiko ve eny, mampisy aza ny atao hoe sentiment de culpabilité ozy izay. Izany hoe mety manasazy ny tenako ahako hoe za zany tena dalabe, za zany tena tsisy dikany, za zany tena tsisy fotony, tena na ny zanako raha mety tsy tia atsony, na ny vadiko raha mety tsy mankafy intsony miaraka amiko. Kanefa tsy izay mihitsy no zavatra entina misoroka na entina manampy an'ilay olona, fa kosa ny fanampiana azy ao anatin'ny fitiavana tena fitiavana. Izany hoe ny fanomezana toky azy fa raha nanadino indray mandeha izy, tsy voatery hanadino amin'ny manaraka, tsy voatery ho diso ny teniny, fa ampiana zany ilay olona iny fa izay ny vao mainka mahatonga ny aretina Alzheimer ho mampitokatokana ny olona voan'io aretina io. Ny olona tsotra aza, ny olona ianao sy za, sy ny indrindra ny olona marary raha hitany fa manana klemy izy eo amin'ny zavatra izay ataony kanefa vao mainka voabaty na asiahana dia amin'izay fotoana izay vao mainka izy misitrika, miafina, tsy miteny intsony aminao izay zavatra mety mahazo azy dia miononona rery dia vao mainka voan'ny adi-tsaina mety mahatonga depression indray ary ao aoriana. Sanatrian'izany efa nahita olona ahako nohon'izany zavatra izany
lasa tonga tany amin'ny famonoan-tena ka mila tena malintsika fa ny fankatiavana dia miainga voalohany amin'ny fifanampiana. Zay angamba ny zava-dehibe indrindra. Fanontaniana manaraka. Manamaritra filo taona ilay aretina rehefa izy tena hoe gravy. Ny mampalahelo amin'izao fotoana izao ny aretina Alzheimer dia mbola tsisy fanafody. Eny tonga dia misy fanafody vao hita tamin'ny volana May zany nataon'ny fikambanana Amerikanina momba ny fanomezana ny akora zany eo amin'ny fampidirana fanafody eo amin'ny tsena amin'ny farmasia. Misy fanafody vaovao hitan-dry zareo. Izy io zany dia karazana antikora zany atsindrona amin'ilay olona isam-bolana, kanefa ny vidiny mbola tena mafaitra dia mafaitra satria $56,000 ny vidin'ny traitement anatin'ny herintaona. Nefa izy io zany mandrava an'ilay protéine zany izay miangona eo anelanelan'ilay fifandraisan'ny sela zany raha ohatra ka mijery hatramboalohany tsika. Kanefa na izany aza dia voasoritra fa voalohany indrindra tsy voatery mampihena ny fitrangan'ny aretina ilay izy satria mbola misy an'ilay karazana olana anankiray amin'ilay tsy fantsina raha nahita maso an'ilay izy tsika. Zay manko nanoloko an'ilay izy tamin'ny voalohany. Dia faharoan'izay misy effet secondaire, zany hoe misy voka-dratsiny izay mbola tsy voakady tsara eo amin'ny fampiasana azy. Noho izany mbola tsy traitement mbola tena mahomby ilay izy fa mbola eo anatin'ny fikarohana. Betsaka ny fikarohana amin'ny resaka traitement fa efa milaza an'izay ihany tsika eo amin'ny fiarovana zany ny resaka fitadidiana, tsy fitadidiana, trouble de mémoire. Nefa ny any Frantsa aza amin'izao fotoana izao dia nanala ny resaka hoe remboursement ny assurance, tsy nalohan'ny assurance intsony zany ireny fanafody ireny hatramin'ny taona 2010 satria eritreretina fa tsy mahomby. Ny marina dia tsy mahomby ireo fanafody ireo ho an'ny aretina Alzheimer izay efa mihoatry ny 2 taona ny fitrangana aretina. Zany hoe efa misy zavatra maromaro efa miseho zany. Fa raha ohatra tany any aloha any mbola kely dia kely ny fitrangana aretina no omena ilay fanafody dia mety misy fiasan'ilay izy fa ny vidiny koa mbola lafo dia lafo. Sady tsy misy eto amintsika raha tsy hafarana. Misy moyen ve amin'ny firy aloha zao amin'ny 4 ataontsika aingakaingana angambany. Misy moyen ve afaka hisorohana mba tsy aggraver ilay izy raha vao ny Alzheimer ilay olona? Eo zany dia mbola averiko indray ilay teniko teo hoe tsy kivy mihitsy fa mbola afaka mamerina sela vaovao tsika ao amin'ny ati-doha raha ohatra ka mianatra zavatra. Raha ohatra ianao ka mpiasa birao dia mianara-piano, manaova fanatanjahantena, mitsangatsangana maka rivotra, mianara anglais, zavatra ohatran'izany zany, mandana bisikileta, zavatra maro no atao, manao teatra, zavatra ohatran'izany no ahafahantsika mampaela ny fahatongavan'izany aretina izany. Inona no atao raha fantatra fa misy signe ny Alzheimer? Ngamba matetika ny olona izay manana ny signe ny Alzheimer sarotra zany miteny azy satria betsaka ny aretina mety manome olana mety mitovy amin'ny aretina Alzheimer fa tsy anjarantsika mihitsy no miteny hoe izaho manana olana resaka Alzheimer fa manana zavatra mety mitranga, mety mampisy eritreritra fa angamba mety ho Alzheimer. Noho izany dia manatona dokotera angamba no atao voalohany mba tsy hanaovanaovana zavatra tokony tsy atao akory. Misaotra indrindra dokotera. Misaotra tompoko fa izay moa no atao eto mahamaly ny fanontanianareo sy hametra ikefa fa izay koa no anisan'ny nodina taty tanindrazana taty. Misy moyen ve afaka hisorohana mba tsy aggraver ilay izy
raha toa efa voan'ny Alzheimer ilay olona. Iny zany dia araka ilay teniko teo, na 4 taona ianao na 4 taona, na efa misy fanadinoana ianao na tsia, dia ampiasaina hatrany ny saina sy ny vatana eo amin'ny zavatra maro atao isan'andro. Inona no atao raha toa ka efa stade grave ilay olona, genre matanjaka izy physiquement fa ela, il fait des besoins amin'ny pataloha, masiaka izy indraindray, ela tsy mahafantatra an'iza na izy, efa tsy mahafantatra an'iza na iza intsony. Io zany dia tsy maintsy ny dokoteran'ny atodosiny saina no atonina, satria misy koa aretina na tsy Alzheimer aza, tandremana tsara, misy aretina na tsy Alzheimer aza manome zavatra ohatran'io, ka tsara ihany manatona ny dokotera ahafahana mijery an'izay zavatra izay. Misy moyen va afaka hisoroana mba tsy aggraver? Iny efa hitako teo, fa marina fa tena mila fitiavana ny fitaizana olona voan'ny Alzheimer ary mila patience be mihitsy. Marina dia marina. Manatsididresaka kely ahako, angamba ity no fanontaniana valitsika farany, manatsididresaka kely ahako ho an'ny olona izay mikarakara sy manampy ny olona voan'ny Alzheimer. Zava-dehibe tena mavesatra dia mavesatra ny fanampiana ny olona voan'ny Alzheimer, na ny famille zany na ny aidant zany. Tsy maintsy mila tohana izy ireo eo amin'ny resaka ara-batana, eo amin'ny resaka ara-tsaina, mampalahelo dia mampalahelo, satria raha amin'ny voalohany ilay olona voan'ny aretina mahatsapa ihany hoe sahirana aminy ianao, rehefa avy eo ianao tsy fantany intsony ny hoe tia azy ianao ka manampy azy, fa matetika dia matetika tsy antsony ny sainy, fa ianao manao hoe ohatran'ny hoe mikarakara izany saribakoly, robot, atao fotsiny izay mampadio azy, izay tsy hanaovany adalàna sanatria izany hoe amin'ny maharesaka hoe dignité humaine zany no tena asa atao amin'izay lafin'izay, mba tsy hisian'ny atao hoe hanaonao foana ny havana, ny olon-tiana, fa karakaraina amin'izay azo atao. Zava-dehibe mihitsy mety mahatonga aretina maro dia maro eo amin'ny olona izay manampy, ka izay no hisaorana lehibe dia lehibe ny ONG Masoandro Mody Madagascar Alzheimer, fa za zany dia tena anisany mankasitraka tanteraka ny asanareo, ary izay no mahatonga eto, ary izay koa no mahatonga efa teto, ary mbola ho eto fa tsisy olana mihitsy amin'izay lafin'izay. Izay no maha médecin privé ny ahafahako mba manao zavatra an-tsitrapo ho an'ity mpiara-monina sy ho an'ny firenena, satria anisan'ny nodiana taty Madagasikara zany izay zavatra izay. Dia misaotra anareo ny heno, ny faniriana dia hitondra voka-tsoa ho anareo tsirairay avy, mba hampilamindamina kokoa ny sain'ilay olona izay mieritreritra fa voan'ilay aretina nefa tsy voakory, mba hanome hery sy tanjaka ny olona izay mety efa misy an'izany olana izany, ary indrindra hanampy an'ilay olona manodidina ny havana matsakaiza izay mikarakara an'io aretina io, fa ny dokotera toa anay, toa ny tenako dia manotrona ny fikambanana toy izao, ary tsy tia ihany ny fikambanana ohatroniko ngamba, fa ao anatin'izany ny resaka tanora, ao anatin'izany ny fitaizana toy n'ilay fandarana ao amin'ny TVM hoe koloanaka izay efa 2 taona sy tapany izao no misy, na dia tsy ampy aza ny enti-manana, dia miezaka foana eo amin'ny manoro ny ray aman-dreny eo amin'ny fitaizana ny zanaka sy ny tanora, eo amin'ny resaka ara-tsaina zany sy eo amin'ny fitondran-tena, satria zava-dehibe ho an'ity fiarahamonintsika sy ny firenentsika ny tanora sy ny hoavina. Nanao adidy sy natao adidy lehibe izany zavatra izany. Ao koa ny blog ho an'ny tanora izay efa niforonina ny fikambanana momba ny
epilepsie izay nazahoana prix tany a Bruxelles, raha mijery amin'ny internet angamba dia mahitinareo fa tsy hanao resaka bilava fa misaotra tompoka era-poeran-tsaina dia samosalamitsika dia hifampitondra amin'ny fifaliana sy ny fahasoavana. Indrindra tompoko. Misaotra indrindra dokotera, mankasitraka tokoa, miala tsiny mamerina ho an'izay sendra taty aoriana vao tafiditra moa fa tsy Sylvia Rakotomanga ny anarako fa Muriel Rasson-Andriamary fa mindrana fitaovan'ny fiara-miasa amiko noho ny fahasomban'ny ahy fa ato amin'ny fikambanana Madagasikara Alzheimer masoandro mody ihany dia tena mankasitraka feno ny dokotera satria tena manana fandavan-teny izy amin'izany hoe fanazavana amin'ny heverina hoe tokony ho izy an'ilay aretina izany hoe mba tandrify an'izay olona resahany mba ho azon'ilay olona araka ny tokony ho izy mihitsy ny fandehan'ilay aretina ary isaorana mihitsy moa ilay ataontsika hoe méthode-ny dokotera hoe fanakalo fa tsy hoe manoro fotsiny dia izay fa izay tsinona ny tena hita hoe mampitaintaina ny fianakaviany marary izany ilay manana fanontaniana tsy voavaly tsara dia mino angamba fa ny sehatra androany nafahantsika rehetra ny sitraka an'izay fahaizan'ny dokotera manazava izay dia saika hiditra kely fotsiny moa amin'ilay resaka hoe amin'ny fandraisana an-tanana tsara marihana araka ny tenen'ny dokotera teo fa ny fikambanana izany dia isaky ny mandray fianakaviana manana olana amin'ny resaka havany misy sinina na Alzheimer na hoe efa ohatran'ny hoe tafiditra mihitsy mamporisika foana ny hoe andehanana alohany amin'ny dokotera araka ny tenen'ny docteur Arson teo hoe na dokotera mpianakaviana, dokotera tsotra, ataontsika hoe mpitsabo généraliste moa sy ny fitenenana. Avy eo io dokotera io mandinika ny mombamomba ny havanao dia mety mandefanao any amin'ny neurologue izany any amin'ny dokotera manana fahaizana manokana momba an'izay. Ny antony moa izany dia satria ny ao amin'ny fikambanana tsy misahana ny ara-medikaly mihitsy dia tsara foana araka ny tenen'ny docteur Arson teo no mamantatra hoe inona aloha ny tena anton'ireo tranga miseho amin'ny havanao ireo sao dia zavatra mety ohatra hoe mbola tsaboana, mety hoe mbola misy zavatra azo averina amin'ny laona sy ny sisa ka ataoko anaty faraingosozana hoe mba hafadoza aloha satria ilay aretina Alzheimer izany tena olana aminy dia izay hoe tsisy fanafody na misy ary mbola tsy dia antenaina loatra na ny fahefamividy ary tsy natao an'ny sarambabem-bahoaka ireo izay hoe nivoaka vao haingana ary tsy mbola dia tena hoe atokisana loatra ny tena akony sy fiantraikany amin'ny vatan'ny olona anankiray. Ny tiana hatongavana dia hoe mifameno izany avy eo amin'ny fandraisana tanana ara-tsosialy. Ny dokotera izany manao ny asany mihitsy dia raha sitrakareo no mahatonga ny havanareo mba tsy hoe tafahidy ao an-trano hoe tsy misy olona mifanerasera aminy ka lasa manjary antony indray mampiombo indray an'ilay aretina ao anatin'ny fotoana fohifohy dia mamporisika izany izahay mba hananany zavatra atao isan'andro. Tsy voatery hoe hamonjy any amin'ny fikambanana satria samy manana mety hoe fahafahana na tsia ny fitaterana ary mety efa olana fa tokony mba hoe ny olona miaraka aminy raha misy izany mitaiza ao an-trano dia mila mba mianatra izany hoe ahoana ny fifandraisana amin'izany marary ny Alzheimer izany satria vaovao ilay izy ho an'ilay fianakaviana, vaovao ilay izy ho an'ilay ankizy raha hoe misy ankizy efa hoe mpitaizana azy no karamaina hoe hiaraka amin'ny ao ka ny dikan'izay izany mety tsy ho voafehy avy hatrany ilay dingana sy fomba tokony entina hitaizana an'ilay marary ka vao maika mitondra olana sy fahakizitinana na ao amin'ilay marary na ao amin'ilay havan'ilay marary. Dia raha ohatra moa misy ny sosi-kevitra na fanontaniana sy ny sisa amin'izay lafiny izay dia afaka mandray ny fanontaniana ny fikambanana amin'ny angamba no omena kely eto ary dokotera koa rehefa avy eo afaka mamerina kely izay contact tianao omena an'ireo olona manatrika eto fa ny fikambanana izany dia ny 034 22 612 02 dia ny adresy email moa madagascaralzheimer mitambatra minuscule @gmail.com dia afaka izay manoro hevitra afaka hoe mifanao fotoana ihany koa raha misy izany ao amin'ny resaka fitaizana any an-trano tianareo resahana na tianareo koa izy ho any amin'ny fikambanana hanatrika ny accueil de jour moa dia afaka resahana ihany koa. Dia asa angamba ny mety hoe hanomboka ho faranantsika fa amelan'ny dokotera fotsiny angamba ny raha ohatra ka mbola misy teny kely farana hoe contact tiana omena hoe handray fitenenana fa dia amin'ny anjaran'ny fikambanana dia hoe tapitreto moa izany fandraisako fitenenana fa dia misaotra indrindra an'ireo
mpanasika rehetra ezahana ny mbola hisiny toy izao matetitetika mba hisitraka an'izany ny mpiarabelona rehetra dia misaotra indrindra nareo tompoko. Ny teny farany angamba efa vita le contact fotsiny angamba raha azonao apetaka le slide teo le farany za zany médecin privé zany neuropsychiatre psychothérapeute coach en entreprise tany a Belgique zany hoe ny neurologie zany dia sampana medikaly misahana ara-organika ny fiasan'ny ati-doha sy ny aretina rehetra mifandray amin'izay manomboka hatrany amin'ny fitombon'ny zaza zany manana olana ka hatramin'ny fahanterana zany sy ny olana eo amin'ny ati-dohan'ny olombelona ao daholo zany na amin'ny resaka tsy fahafahana mianatra ny autisme ny fahasembanana sy ny fahatapahan-dalandrà ny atao hoe psychiatrie indray dia ny sampana ihany koa eo medikaly misahana ny tsy fahafahan'ny olona anankiray mahatsapa ny zavatra marina sy mitombony eo amin'ny fiainany raha atao tsotsotra zany le izy zany hoe eo zany dia tsy mifandraika mihitsy amin'ny zavatra izay iainany ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainany ao anatin'izany moa ny resaka dépression ny resaka schizophrène sy ny sisa maro hafa dia ny psychothérapie indray dia accompagnement zany hoe entina miaraka amin'ilay olona mianatra mitondra ny tenany sy ny fifandraisany amin'ny manodidina azy zay zany mitovy amin'ny atao hoe psychologie fa ny psychothérapie zany tena resaka pratika dia ny coach en entreprise moa iny zany za tsy nanao diplôma mihitsy na coach fa ny entreprise ngeza be eto Antananarivo zany ny tonga ao amiko indraindray ny directeur général sy ihany reny dia hitan-jareo ny fombako miasa dia zay no nahatonga lasa coach en entreprise rehefa antsoin'ny olona resaka coach amin'ny resaka amin'ny maha olona zany le izy ny fifandraisana amin'ny toeram-piasana sy ny resaka ressources humaines zany le izy zay zany ny momban'ny zavatra ataoko eo Ambatobe zany miditra amin'ny docteur Arson fotsiny nareo andrianaina amin'ny internet dia betsaka ny amin'ny Facebook koa misy centre de diagnostic neuropsycho Ambatobe 034 22 630 46 034 22 630 46 numéro secrétaire numéro manokana 032 07 101 46 misaotra indrindra tompoko. Misaotra dokotera miara-tsiny kely fa tsy afaka namerina an'ilay slide atsony moa noho ny tsy fahafahako militra amin'ilay solosaina anankiray fa ho alefako mailaka aminareo rehetra izay ho hita eto moa hoe iza daholo ilay soratra anarana izay ngamba ny azo atao dia amin'izay ananareo feno tsara ireo kontaktan'ny dokotera dia faranantsika eto izany ty fiarahana ataontsika hoe voalohany mbo fisokafana fotsiny noho ity fa maro ihany ireo vinavina sitetikasa eritreretin'ny fikambanana mahakasika an'ity aretina Alzheimer ity dia manome fotoana anareo rehetra indray zany ho amin'ny manaraka manantena anareo mbola ho maromaro ihany ny andray anjara amin'izany dia mamerina ny fankasitrahana feno ny dokotera sy anareo rehetra dia veloma daholo mandram-piona tompoko. Veloma daholo tompoko. Salama. Merci beaucoup misaotra petsaka.